Nexta dia vovonana anankiray natsangany groupe action. Nexta io vovonana io moa zany dia natsangana ahafahana manampy ireo tanora na efa zokonjokony vonona andray ny lalan'ny fandrarahana. Ny fandrarahana moa zany dia fantatritsika fa mampiroborobo ny ekonomia ny firenena anankiray ary azahoana ihany koa asa mamorona ny asa ary izay zany no anisany nanangana ny action groupe action ny Nexta mba ahafahan'ny tsirairay mianatra ny resaka fandrarahana mahita hoe inona moa zany ny ilaina amin'izany resaka fandrarahana izany ary ihany koa hoe inona avy ny traikefa afaka azo ao anatin'ny fandrarahana miaraka amin'ireo matian'ny fandrarahana zany. Zay ny Nexta ary ny zavatra nataontsika androany fanondroany zany dia Nexta miara-miasa amin'ireo vovonana rehetrarehetra izay efa misy eto à Madagasikara zany. Tao anatin'izay zany dia nanao ny signature na convention Nexta miaraka amin'ny EFOI, BPW, UIE, ONG Hay Madagascar ary ny SOS Village d'Enfants. Ireo tononoka ireo moa zany dia olona sy sampana efa miandraikitra ny resaka fandrarahana ihany koa ka arak'izay zany dia ataonay avondronay zany ny herinay mba anampiana bebe kokoa ny tanora sy ny zokonjokony izay te andrara eto anivon'ny firenena zany. Nexta zany dia vovonana anankiray maromaro ny activité ao anatiny. Misy zany ny formation izay omenay ho an'ireo izay vonona hiofana. Misy ihany koa zany ny resaka mentoring coaching satria fantatritsika fa rehefa mandrara dia tsy tonga dia hoe mahay mifoha maraina dia efa mpandrara zay fa misy ihany koa zany ireo coach mba vonona anampy sy encadrer zany ireo porteur de projet. Akoatrin'ny mentoring coaching sy ny formation dia misy zany ny activité isan'isany izay ataony Nexta izay zavatra nataonay nandritra ny 3 andro tao anatin'ny semaine internationale de l'entrepreneuriat. Ao anatiny ihany koa zany ny resaka financement de projet izay porteur de projet zany dia manantona anay dia orientenay zareo any amin'ny ireo partenaire financier izay miara-miasa aminay ary izay vonona zany hifinancer amin'ny porteur de projet. Ao anatin'izay ihany koa misy ny réseautage araka ny lazaiko teo hoe Nexta dia groupe action no manangana anazy. Ny groupe action dia manana orinasa 12 manana mpiara-miasa 530 ary manana prestataire de service 50 sy 700 eo dia io réseau io zany ny réseau an'ny groupe action no atolotray ho an'ireo mpandrara izay vonona ampiroborobo ny orinasany. Ny tontolon'ny fandrarana eto amintsika dia manify dia manify. Ny ataontsika hoe couche de l'entrepreneuriat. Tiako tenena amin'ilay hoe manify zany vitsy ireo mpandrara ataontsika hoe ao anatin'ny secteur formel. Ny ankamaroany eto amintsika dia hoe manao business. Mialatsiny amin'ilay fitenenana zany fa zay ny ahafantarantsika an'ilay izy. Ny olona manao hoe business zany tsy afaka considérena hoe entrepreneur satria ny resaka fandrarahana dia tsy maintsy zavatra maharitra zany na hoe pérenne ozy izy ny teny vahiny ary izay zany ny anisany nanangananay ny Nexta mba anampy tosika sy ampianatra bebe kokoa hoe ny fandrarahana dia misy règle tsy maintsy arahana fa tsy hoe manao resaka hoe mifoha maraina dia mivarotra androany dia rapitso tsy hivarotra satria zavatra tsy moramora ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika.